Salama daholo tsika rehetrarehetra. Androany moa zany dia tohizana ihany ny faneho-kevitra sy ny fitenenana zany mba nairana ny tena tompona andraikitra zany a momba ny raharaha resaka alajaza ty, satria dia tena ohatry hoe hita zany izy fa vao may miroborobo be zany dia tena hoe zahay ray aman-dreny zany anisan'ny tena hoe lasa miaina ao anatin'ny tena tebiteby tanteraka mihitsy satria mananjanaka amin'ny salataona izay mahakakatsika mihitsy moa io hoe maninona ny salataona eo amin'ny 13 hatramin'ny 17 taona eo zany. Nampalahelo moa zany tena miondrika mpanajana eo amin'natian'ny ray aman-dreniny fetra kely izay hita teny Tanjombato. Razana moa zany no sisa no hita teny dia miombina alahelo zahay ray aman-dreny rehetrarehetra eto amin'ny firenena satria samy mananjanaka tsika dia tsapa tokoa ny alahelo. Makahirantsika ray aman-dreny rehetra ihany koa fa indrindra manaitra anareo tompona andraikitra, sanatria hoe tompona andraikitra momba n'izao zavatra izao kory nareo fa ianareo zany le tompona andraikitra ho tairina zany mba ho taitra mihitsy amin'ny fiarovana ny zaza malagasy, ho fiarovana vahoaka malagasy. Miala tsiny androany koa raha somary masitsika mihitsy amin'ny fitenenana, zany tsy sanatria hoe faninjehana na hoe tsy fitiavana anareo fa mba mahavaka sy mahavelo-panontaniana ihany izy ity satria aoka aloha tadidintsika fa ny alajaza zany anie efa ela ny nisian'izany, efa ela zany nanomboka tany amin'ny atao hoe sakely mihojory reny tamin'ny fotoan'andro ny tondran'ny amiraly tany aloha be tany, fa ohatrany efa nisy zany hoe fienana izy ireny taty aoriana dia nisy indray tamin'ny fitondran'ny Rajoelina teo koa moa zany nisy an'le hoe halatra zatovovavy dia rehefa avy eo koa le misy manipitsipy teny amin'ny 2e arrondissement teny rehefa nisy an'le tovovavy moa zany tratra ohatrany hoe tratran'izay vona zay tery amin'ny lasity dia nanambara izy zany ny matricule an'ilay tomobile tamin'ireny fotoana ireny zany dia ilay tomobile fantatra ny raha hoe gros poisson ny filazantsika anazy, fantatra le gros poisson mampiasa an'ilay tomobile, tsy manana zo moa zany ilaza anarany eto fa mazava be ny resaka iny ankehitriny indray zany amin'ny ty fitondrana fanavaozana ty tena mahagaga sady tena hoe mampalahelo ny tranga satria mirongatra dia tena mirongatra izy ary dia mampalahelo moa zany fa dia mifara amin'ny fahafatesana ohatr'izay foana maty le zaza malagasy mijaly ny ray aman-dreny tena hoe mavelo-panontaniana anatin'ilay zany dia ity resaka gros poisson sy petit poisson angambany, izay zany tena mavelo-panontaniana ao anatin'ilay izy hoe hatramin'izay nisiny io zavatra io natany amin'ny tantarany sakely mihoajoro mandra-pahatonga amin'izao vanim-potoana ianantsika zao hatramin'izay ve zany dia tsy mbola nisy gros poisson tratra mihitsy satria tsy mbola nisy zany tsy mbola nisy ny voatonona hoe ianona ny nanao an'le izy, fa ny zavatra fantatritsika foana hoe le nangalatra le zaza foana zay ozy izy ako hoe raha ny fijeriko anazy dia hiraka izy reny le mpanao mission sur terrain ireny foana ny tratra dia rehefa tratra izy reny ve eo le somary nanao teny somary matsitsika fa zany tsy aza raisina tsy fitiavana zany na sanatria hoe fanendrikendrihana fa mananjo tsara izay ray aman-dreny iaiay ao anatin'izay zavatra izay amin'ny toe-javatra misy hoe hatramin'izay ve zany nareo izay atao hoe mitandriny filaminana mpanao fanadiadiana dia tsy nahita mangirana mihitsy tamin'ireny zavatra reny. Io zao nisy an'le vehivavy tratra teny ilany vato mbola velona aina tsara izy satria nitazonina ny manam-pahefana izy io dia tsy ahitana mangirana mihitsy ve izy io hoe iza le tena mpaniraka atao inona le izy, fa dia mionona fotsiny eo amin'le hoe tratra zany iny dia close. Zay foana mantsy le masosotra eto amin'ity firenena ity ary zay no mahatonga ny olona matetika indraindray tsy matoky anareo mpitandro filaminana intsony tsy matoky anareo fitsarana intsony. Dia inona ny zavatra misy ohatran'le anankiray tratra tetsy Ampefiloha-Ambodirano ataon'ny fitsaram-bahoaka izay efa fantatritsika zany izay no mahatonga ny fitsaram-bahoaka satria rehefa alefa any amin'ny manam-pahefana sy ny fitsarana io raharaha io dia tsy hita tsony le marina amin'ilay izy fa dia hoe mionona fotsiny amin'ny fatratrarana ny iny tratra nanao mission sur terrain iny hoe izy le nangalatra zaza. Ohatra nisy tsy haiko 3 safira izy ireo ny tratra teo dia ionona fotsiny amin'izay ve zany tsika dia mifahamarinana izay no mampisy an'io indray ao aorianao raha ohatra hikalikaly misy dia any aoriana any mbola irongana indray satria manina ilay mpaniraka mihitsy no mialatsiny amin'ny fitenenana fa ohatrany hoe izay ny fandraisako azy ilay mpaniraka mihitsy no afempenina za dia samy laza fa
ireny olona tratra reny tsy maintsy nilaza taminareo ianina naniraka anay fa ohatrany amiko zany ohatrany hoe rehefa fantatra amin'izay fa gros poisson manamanana ny lanjany sy manamanana ny fahefany sy manamanana ny volany angamba le gros poisson de atao dossier close le izy de ny ambany ihany mihosikotaka. Mampalahelo le toe-javatra misy fa tena azoko raisina hoe zay le izy. Alao hoe hevitry manokana zay koloha fa tsy hoe za tsy hanambara hoe zany ny hevitry ny vahoaka malagasy fa inoko zato isan-jato kosa nefa fa maro no mitovy hevitra amiko amin'izay. Ka eto zany de manainga anareo mpitandro filaminana, eto zany de manainga anareo mpiaro ny vahoaka malagasy ny zaza malagasy aza velavela fotsiny le izy fa mbo te aheno zay atoato raha tena manao ny asanareo marinareo zavatra tsy sanatria manamaivana ny asanareo fa zavatra azo fatarina zany raha ohatra ka mahatratra olona anankiray concerné nareo. Tianareo no andeha ho atorinay an'izany fa tokony ho logika sy zavatra hainareo zany zavatra zany hoe io misy anankiray tratra io vehivavy io zao alefasiny ny fanadihadiana, alefasiny investigation, ataovy encaissement izy, tsy maninona na misy ataontsika hoe fampiasana herisetra raha zay no nahitana marina. Raha izy ny atao herisetra nefa izy nanao ratsy alefasiny herisetra aminazy satria izy efa fantatra fa nanao ny ratsy. Fa tsy hoe mivahoaka malagasy foana no hijaly ao anatin'ny fiainana rehetrarehetra fa tena mampijaly ny vahoaka malagasy, mampijaly ny vahoaka malagasy daholo ny resaka fiainana eto Madagasikara. De amin'izao fotoana zao tsy rariny intsony satria efa menaky ny aina mihitsy zany, efa ny aina mihitsy no ohatrany hoe ezahana rongotina ao anatin'le izy. Tsy fantatra hoe resaka politika ve, resaka fanaratsiana ny fitondrana ve de misy olona manao an'izay ka raha zay le izy de anareo fitondrana tokony sarotiny mihitsy satria misy mandoto nareo de avoay le olona mandoto hoe andro mangarahara zao raha ohatra hoe anirosan'ny fanavaozana marina tsika de le zavatra nafempenina tany aloha mila avaozana koa avoay ny mangarahara momba ny tiraraha resaka alajaza ty fa mijaly zay ray aman-dreny jaly zay menaky ny aina mihitsy ho azao nefa hiaran'ny zavatra tsy rariny hiaran'ny setrasetra de tena eto kosa angambany de tena mahafantatra hoe mitovy amiko daholo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe zany menaky ny aina zany mahasarotiny zany fa na aminona ny tenanay ary zany de tena tonga zay ka zay zany atsipy ny teny hoe ny ampony malala mba iroso amin'ny vahaolana tena maika de maika mifanetanana rehetrarehetra moa zany teo azo nahitany fokotany avy ty aminay atao ohatrany efa manetana izy amin'ny fahamailona fa ianao namailona mail takininina raha rehefa ho avy foana zay zavatra zay fa tsy any amin'ny tsy vitany fahamailona zany ny tokony hanaovana anazy fa ianareo tompona andraikitra ao amin'ny fitandrona filaminana sy ny fiarovana ny hain'ny malagasy tokony hanao ny ainareo tsy zavatra ary mbola faraparako foana avoay le gros poisson rehefa tratra fa aza tokony kononina ho dossier classé intsony satria lasa ohatrany hoe tafiditra daholo ny resaka corruption raha ohatra afempeninareo le izy fa maninona ny tsy avoaka misy resa-bola zay ny teneniko hoe masitsika amin'ny teny androany tsy hanao kory no teneniko an'izany ianao en personne na itsy amin'ny personne fa ianareo rehetrarehetra zany zay mahatsapa tena fa voakasika zay de tokony andray andraikitra tanteraka fiainanareo fa io de tadidio tsara fa aza mieritreritra akory hoe tsy fanozonana zany na hoe sanatria hoe akasiana fa zanakairahamanana daholo io mety sanatria ny anay ny tratra rapitso mety sanatria ny azy avaratra ny tratra rapitso ary mety sanatria ny anao izay tompony andraikitra tsy mandray andraikitra mihitsy koa no tratra raha afaka tsy fantatra zany satria efa tena mirongatra le izy manao ny andraikitra nareo zay koa manao ny andraikitra tandrify aminay de zay le hoe miara-miasa iarovana ny zanaky tokony fongarina zany ary raha tena miasa tsika vetivetika ny anafongarana an'izany tsy misy afempenina aza atao fotsiny hoe ilay olona tratra tena sur terrain no andeha ho gadraina sy anina fa adiadio izy alefaso ny investigation lalina ary eto zany de tena hoe manetana tsika koa zany tsika vahoaka malagasy ekena fa hoe manapisirisabe zany resaka fitsaram-bahoaka fa raha ohatra zany tsy fantatra na iseo mangarahara zany amin'ilay hoe tratra le olona nangalatra n'le zaza de idina any amin'ny fonjany tsy fantatra hoe voatonina any le gros poisson ka misy indray mifanapenapenana fa za zany eto manana hevitra anankiray amintsika vahoaka malagasy aza tonga de anaovana fitsaram-bahoaka aloha le tratra aza tonga de anaovana an'izay izy fa aloha zany anaovantsika tsika mihitsy ny anao an'le ankety fiara-miasa daholo zany ho an'ny mitandro filaminana fa tsy hoe zay indray de resina ohatrany hoe fitaritana amin'ny zavatra fa tsy izay le izy fa fanampinanareo mpitandro filaminana daholo zay
alaotsika vahoaka malagasy mihitsy raha mahatratra olona ohatrany le teo man zao tsy mety le hoe tery mpifiloam-bodirano le lehilahy iny zany hoe tratra hoe nangala-jaza de tonga de vonoinareo izy potika hatramin'ny tarehany tsy fantatra hoe de maty fa tadidio fa maty miaraka aminazy koa ny fahamarinana fa alao tena hoe anaovana ankety mamay izy eo tena anaovana ankety mamay izy eo raha anao fitsaram-bahoaka ihany tsika de alao lo fantatra le marina hoe iza ny tena maniraka anazy ary asiana taritiny makany an'le mpaniraka anazy mihitsy hoentina asiana izy mihitsy mitondra antsika makany an'le mpaniraka de hita eo ny fahamarinany ary ho traty akeo le gros poisson le trondro vaventy raha hoe manao an'izay fa aza de tena hoe entin'ny fo loatra de hoe tena tonga de amono faty an'le olona tratra de maty le olona de maty miaraka amin'iny koa fahamarinana tsisy fahamarinana hitatsika tsony fa miaina ao anatin'ny tebiteby maty iny anankiray iny fa mbola misy namany mandehandeha any de ary misy very any iny zao maty iny fa androany ho tenenko anareo ny efatra sady zay no tsy iza ndray zany le manatanteraka an'le efatra de aza tonga de vonono faty le izy aloha fa anaovantsika fanadiadiana ny enjana zany mba afantarantsika asiantsika mitondra antsika any am'le naniraka efitra iny ary tena azo raisiny zay fa tsy maintsy fantatra hoe iza le mpaniraka iza le tena paka ary atao inona ny ain'ireo zaza malagasy ny vonoina inona ny lavany anazy moa ve resaka politika aho hoentina andotona amin'ny fitondrana ankehitriny moa ve resaka hoe dadaosy sy ny anina ohatrany reny natao sorona tamin'ny zazavarira reny moa ve inona ny zavatra tena ilavany zareo an'le izy tena enjana satria androany fotsiny zao za miteny io tao arinana nahitana ny nofo mangatsika ny fetra kely de androany fotsiny zao nefa efatra sahady sady dimy tamin'ny maraina teo mandra-pahatonga an'io arivo efatra sahady sady dimy ary eo ao amin'io faritra mpifiloam-bodirano io maninona ny tena hoe ao zany ny tena ohatrany ahitana matetika koa le fahaverezany ao zany fa misinona ao am'le ampifiloam-bodirano iza le tena manao an'le izy ao am'le ampifiloam-bodirano mila atao zany fanadiadiana za zany tsy hanoro ny asanareo fa tokony fantatrareo ny asanareo tokony hainareo ny asanareo ny fiaraha-miasa vetsy tsy atao raha ohatra ka hoe ilainy zany fa zay le izy avoainy marina am'ty fandery an-javatra ty fa tena ratsy tena ratsy marary ny ainay ny mianakiny mahita an'ireny zanaky ny hafa lasa matimaty foana noho ny etraketraky reny zay hoe tsy hitapopoaka de aveo anofo mangatsika sisany hoe tena marary ny ainay am'ireny latsaka ny ranomasonay marina fa zanak'olona reny fa aminay malagasy toanay reny zanaka ihany koa reny zay fa de makahery antsika rehetrarehetra moa zany am'ty raharaha ratsy ty fa de samy mailondray aman-dreny aza vela andehandeha rery zany ntsony ny zaza aloha am'izao aza vela andeha ho arisy ho arika hoe avelavela rery irakirahana hoe ividy azao any amin'ny toerana mangamanga mangingina rehetrarehetra sy ary zay tena hoe tsy afa-manoatra zany fa tsy maintsy hanao an'izay ohatran'izay zao manana zanaka andeha hanala baka tsy afaka hoe oferana amin'izany fa de apetraka zany ny mesure de sécurité rehetrarehetra arak'izay azo atao zany ho antsika ray aman-dreny anaro de atoroy hoe tokony ohatran'izao aza vela mandeha any amin'ny lalana mangingina mihitsy de zay olona mampiahiahy tonga de lana lavitra fa enjany mafy mahazo antsika malagasy satria mikapoka amintsika daholo io olana rehetrarehetra ara-piainana io de zao ty efa tena hoe manomboka tena hoe ny any amin'ny maningotra ny fonao mihitsy zany tena anaovana ny tsy mety eto amin'ity firenena ty tena tsy rariny zay